Eo amin'ny sihatry ny fitaterana kosa indray anomboka ny voalohan'ny volana febroary izao no hiatra ny sandam-bola vaovao alain'ny ATT amin'ireo mpitatitra sy ireo mpiadina amin'ny fanadinana fahazahon-dalana mamily fiarakodia. Ny elo izao fanapa-kevitra izao dia efa nisy ny fankakevitra sy fifampidiniana tamin'ireo mpitatitra. Dia jerentsika ary ny fanadihadiana nentin'ny namana Ravakarandriamanalina eo amin'ny sariny Mamira Soanaivo. Nitondra fanitsina amin'ny sandan'ny vola raisiny amin'ireo mpitatitra sy ireo mpiadina amin'ny fanadinana fahazon-dalana mamily fiarakodia ny mahasovomisana ny fitaterana an-tanety na ny ATT. Ny voalohan'ny volana febroary izao no hanomboka hiatra ity fanitsina ny sandam-bola alain'ny ATT ity. Natao ifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny sy hanampy ny ATT amin'ny fanatsarana ny tolotra omeny toy ny fampitaovana sy ny fanamafisana ny aroloza ny fifamoivoizana ny fanatanterahana izao fanapahan-kevitra izao. Ny fanomezana taratasy fahazon-dalana mitrandraka zotra, ny taratasy fahazon-dalana manokana ary ny sara-pisoratana anarana amin'ny fanadinana fahazon-dalana mamily fiarakodia no voakasika ity fanitsinina ny sandam-bola ity. Ny aloha izao fanapahan-kevitra izao dia nomariny ny tompona andraikitra teo anivon'ny ATT fa efa nisy ny fampidiniana sy fampiresahana tamin'ireo mpitatitra. Eo amin'ny fahazon-dalana hitrandraka zotra na ny lisansa ozy tika izy dia ahitsy ny lazaiko ihany hoe amafisiko hoe fanitsina satria raha raisina ohatra zao ny eo amin'ny manomboka eo amin'ny 10 plasy ny toerana 10 midina dia nidina zany ny sandaraisina amin'izy ireo, ny vola fahalohan'izy ireo dia nidina raha oharina amin'ny aloha teo aloha. Ny antony an'izay dia mba hifanaraka amin'ny mba mifanaraka amin'ny zava-misy zany ny fakana vola amin'ny vola ho alaina amin'ny sanda alaina amin'ny mpitatitra hoe tsy hitovy ny vola azo ny raha ohatra mandray ohatra fotsiny hoe ny fiara manana toerana 10 sy ny fiara manana toerana 30 dia tsy hitovy ny vola miditra aminy dia tsy mitovy arak'izay koa ny vola ho alaina aminy ho sandan'ny fahazoan-dalana mitrandraka an'ilay zotra. Mikasika ao amin'ny droit indray zany eo amin'ny fanaovana fanadinana azahoana taratasy fahazon-dalana mamily fiarakodia dia mba ahafahana manatanteraka amin'ny atsakany sy andavany amin'ilay ny fanadinana dia tsy maintsy natao ty fanitsina ty satria zany hatramin'izay dia hita fa tsy maharaka ny ora ny vola miditra amin'ny ATT fa tsy maintsy niatehitra tamin'ny fanampiana avy any amin'ny ministera satria misy ny mpanadina zany mbola tsy mahirana amin'ny Madagasikara fa tsy maintsy mbola andoavana frais andoavana indemnité ny any amin'ny toerana ivelan'ny Antananarivo. Ny autorisation spéciale zany dia matetika lasa manelingelina ny fomba fiasan'ny zotra hafa satria zotra avy amin'ny toerana hafa no mandeha miasa amin'ny toerana hafa zay tsy adidiny dia manakorotana an'ilay zotra any zany ilay izy dia izay ny antony nanaovana n'ity fanitsina ty mba tsy ho zay ny antony nanaovana l'autorisation spéciale. Tsy nitondra fanitsina tamin'ny sandam-bola raisiny teo anivon'ny ATT hatramin'ny tsanganany tamin'ny taona 2010. Manana ny SATA EPIC na établissement public à caractère industriel et commercial moa ny ATT izay manana fahaleovantenana eo amin'ny lafiny ara-pandrarana na teknika na ara-bola. Faritra 12 amin'ny euro 20 hatretsy ny efa voarakitra ity rafitra eo ambany fahiny ministera ny fitaterana ity.